Fanafiana amin'ny tapedina, tovolahy iray no maty tetsy talata maty. Pobasy tokana ataondry jiolay tafiditra tao an-trano no namoizan'ity tovolahy 17 taona ity ny ainy. Vola roa tapitrisa ariary no lasa ndretolon-dratsy rehetra tamin'izany. Mijanona roanjato na 300 ariary ny saran-dalana tapadalana ho an'ireo zotra mivezivezy eto an-drenivohitra tao aorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Hatreto, mbola tsy miatra aloha ny saran-dalana tokana 700 ariary. Mivory miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka ny senita ahafahana manomana ny fifidianana fihodinana faharoa ny 20 desambra ho avy izao. Andranoboky, Antsiranana faharoa, tafakatra 4 ny maty, zaza 7 volana ny iray, vokatry ny fihinanana ilay soka-dranomasina, 4 ireo olona mbola tavelana ny hôpitaly. Ary farany, fiara vita ny teratany Amerikanina iray no malaza ankehitriny any ivelany. Fiara kely indrindra maneran-tany ary voasoratra sahady ao anatin'ny boky mirakitra ny zava-bita miavaka indrindra maneran-tany amin'ny taona ho avy. Manasanao tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Ataontsika tsy mena amin'ny tambra firenena mandroso ny fahadiovan'ny tanàna. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Ny fahazona rano fisotro madio sy fanadiovana no dingana voalohany hampandrosoana ny firenentsika. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation, la télé autrement. Satbox by Elite. Teaterina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny ity takariva ity tonga tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM sika amin'izao fotoana izao asaina mpanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ialana tsiny ihany koa moa noho ny fahatarana vokatry ny olana ara-teknika noho ny filatsany ny oram-baratra ety am-piandohana dia ampahafantarina hatrany ianao fa misy ny vahiny eto anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao dia ny docteur Rado Razafindratsima filohan'ny zanaka ampelezana ao amin'ny FJKM isotry fitiavana. Tamin'ity andro an'ity ary dia nanendry lehibe ny faritra folo vaovao ny filakevitry ny ministra androany tetsy Iavoloha valo amin'ireo lehibe ny faritra ireo moa no miaramila manamboninaitra ahitana kolonely 5 sy jeneraly 3 nampametra-panontaniana maro ity vaovao ity. Inona no hevitra amin'izao akatoky ny fifidianana na fihodinana faharoa izao nakaizany administrateur civil sy ireo manampahaizana manokana amin'ny fitatana ny raharaham-panjakana sanatria ve misy ny kajy politika indray amin'ity raharaha ity nahoana no tsy maintsy amin'izao fotoana izao nosoloana ny lehiben'ny faritra miisa 10 eto Madagasikara ataka izao ary ny anaran'ireo lehiben'ny faritra izay notendrena nandritry ny filakevitry ny ministra tamin'ity androany ity ao amin'ny faritra Anosy ahitana ny colonel Raoul Velson fanomezana Israel ao atsimo andrefana ny generaly Robert atsimo atsinanana ny generaly Ranevson David ao amin'ny faritra atsinanana Andriamatoa Talata Michel izay administrateur civil ao amin'ny faritra Diana ny colonel Maevalaza ny ao amin'ny faritry Iorombe ny colonel Rabibake Ajano ao amin'ny faritry Melaka ny colonel Voasan Mitoviso ao amin'ny faritry Sava ny Andriamatoa Mananjara Lucien izay administrateur civil ihany koa ao amin'ny faritra Sofia ny colonel Serge Elliot ary farany ao amin'ny faritra Vadivavy Fitovinany ny generaly Andriamaorolo Jean Félix no voatendry tamin'ity androany ity zany ho lehibe ny faritra vaovao indray.
Fa eo amin'ny mahakasika kosa ny vaovaon'ny toetrandro dia anorana isaky ny tolakandro ny to Antananarivo hatramin'ny farany ity herinandro ity indrindra ho an'ny faritra Vakinakaratra tsy mbola ny tena ora-pahavaratra ny rotsakorana ankehitriny raha ny fanazavany ny manampaizana momba ny toetrandro dia tsy ampasapito amin'ny fiandohan'ny Desambra vao tena ikadana ilay orambe herinandro antsoina hoe lay fito tena fanombohan'ny ora-pahavaratra ary ny volana Janoary no heverina fa ho tonga ny rivodoza voalohany amin'ny ity taona ity araka ny fanazavana azo hatrany atao ary dia mbola miovaova ny toetrandro afana be arahiny ny aviorana ihany koa ary mbola isy ny avandra amin'ny fototra sy ny fotoana sasany eto andrenivohitra mitondra ny fanazavana mahakasika izay ny tompona andraikitry ny toetrandro etsy ampasapito fa nampanazavana no arantsika avandra omaly iny zany somary mafana be ny taty amin'ny inamo taty amin'ny surface zany taty amin'ny surface ny tany zany dia ny tany amin'ny altitude tany somary nangatsika koa dia kelikely elanelana teo amin'izay hafanana taty amin'ny surface ty misy any amin'ny altitude misy an'ilay glasy dia narotsaka ilay izy taty ambony tany dia tsy mivadika rano izy fa mbola nijanona glasy any dia izay natokana azy ary reny moa fenomena somary sarotsarotra any mijery an'ireny fa ao anatin'ny adiny 12 ihany zany mety tokony hoe ahitana azy farafahelany 24 heures avant zany nanaovana prévision an'ireny dia izay ny ahitana anazy ny fisian'ny fahavahany avandra aloha tokony misy foana indrindra ao anatin'ilay vanim-potoana mampisara taona ohatra hoe hivadika ririnitsika dia misy ny avandra na hivadika fahavaratsika dia misy ny avandra dia amin'izao fotoana izao zany mbola fotoana tena fisian'ny avandra mihitsy eto moa zany ary manararoatra kely ho antsika eto amin'ny Antananarivo renivohitra mihitsy fa mahatonga antsika tena hoe manevikevoka be ny hafanana eto dia noho ny loto fisian'ny loto eto amin'ny tanàna Antananarivo mihitsy indrindra satria ny loto dia mamoaka ny ataontsika hoe gaz à effet de serre dia ny gaz à effet de serre iny dia miteraka mitazona ny hafanana rehefa mitambatra ato ilay hafanana dia lasa manevikevoka be ilay izy ary iny mety mahatonga an'ilay havandra koa avy eo tampotampoka eo noho ny oram-baratra teo moa zany dia tapitra miakatra avokoa ny rano na eny Besarety na ihany koa etsy amin'ny faritry ny 720 hektara ka miteraka ny havitoanany fifamoivoizana afa vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina tetsy talata maty dia rosaty atao anatin'ny herinandro zay ny olona maty notifiry ny jiolahy raha ny fantatra dia tetsy ambodiny sotry ihany koa moa raha tsy aivina dia nisy izay fitifirana n'izay ny asabotsy lasa teo tamin'ity androany ity ary dia tovolahy vao 12 taona indray no maty notifiry ny jiolahy teo amin'ny lohany omaly alina tokony tamin'ny valora sy sasany tetsy talata maty vola 2 tapitrisa ariary no lasan'izy ireo tamin'izany fanafiana izany fanadadiana no arantsika tao anatin'ny ray mpimasony namoizandreo ray aman-drenin'ity lamatoanyity sy 20 taona monja antsoina hoe Ratavidason ary Vonidina ny talatalina tokony tamin'ny valora sasany pobasy tokana nataon'ireo jorana lafika tao an-trano ny fototrany rehetra izany tsy hafa fa sahala amin'ireo trano rehetra ny dirany tsiolany nazo ity fianakaviany ity aiza ny vola sy ny volamena izay ihany ny fantahina voalohany ka rehefa tsy mamoaka dia hiaran'ny abibiana teo atapindohan'ny Dina ny tsofoka mibalaka na afaty tsy tradrano azy misy 5 mirongo barapinsa sy basy ireo jiolany niaraka nanafika tao amin'ity trano ity isan'ireo fitaovana nentin'izy ireo nanafika ity mbola tavely ity ny tantarany zavanitranga tao amin'izy ireo ny fianakaviany Dina ka rehefa avy liaka tao moa dia ny antsoronjeo moa dia tsy zareo moa amin'ny arma zareo dia lefako n'olona anatona manatona tsy maintsy alavitra ihany zareo satria zareo amin'ny arma zareo marobe vakindreo tranonay moa dia niditra tao ambony tao zareo dia kalinay sy zanako io zany dia tsy vokaly nisy nangirana dia nitifirina tamin'ny lohany ilay zanako dia zako moa laviko teo natory iny dia tsy atondroan'ilay barapesa ilay lohako nitsambikina lakory zany reo tafiditra ny lakoro première varavarana ty zany rehitra ny varavarana faharoa dia nisokirindreo barapin zany ty varavarana ty dia zay reo vao tafiditra amin'ity le varavarana faharoa dia tafiditra amin'le faharoa amizay zany vao en'le dadan'le kiza le mitodoka be hoe misy olona zany dia dia amizay izy nanavitra ny aina ny vady aman-janany kay mbola nisy maty anankiray foana le izy tetsakilan'izay isan'ny nampalelireo mponina teo manodidina tsy nahatongavan'ireo zandarera-potoana ny zavatra nitranga zany rehefa nandeha le fanafihana dia tonga dia nisy ny suka soufflé dia tonga izay dia niandro 119 dia avy eo nanome numéro privé 034 zany tsy haiko na gendarme taiza dia rehefa niantso ako dia après 50 minutes izy vao miverina niantso anao hoe aiza aiza marina le toerana dia inona ny zavatra nitranga dia après 15 minutes ndray le gendarme natsona io vao tonga taty isan'ny ankona manoloan'ity zava-misy ity ireo namany Dina eo an-tanàna mitoetra ny bandy tsotra
olona tia namana. Za tsy nino hoe maty izy raha tsy ny masoko ny nahita hoe io izy io fa io ambony latabatra. Izy aloha tsara toetra tena tsara toetra izy miaraka amiko. Ohatran'ny hoe mitondra ohatran'ny aladahana mihitsy izany miaraka anabavy mihitsy izany miaraka aminy. Vao tsy ela akory 10 andro lasa izay nisy nanafika ny tranoray teo amin'ny manodidina ity trano vaovao tafika ity. Nahalasa saina ny tompotrano ihany, mbola nandrahonan'ireo jiolahy azy ny alina ansehon'ity fanafiany ity fa hoe mbola iverenany. Fian zareo tamin'ny herinahady teo tamin'ny 12 latsaka 5 teo dia niditra zany tsy navaravarambe fa niditra teo amin'ny jeu de protection zany no kapain'zalany jeu de protection dia tafiditra izy eo amin'ny 12 mitsamy eo izy. Teto zany izy nitoetrananina teto mbola nitana basy dia niasy hoatsy be izy hoe ialahy mbola iverenana indray mandeha lahy fa ialahy mbola sy ho favori alahy ozy izy matsana. Tato anatin'ny herinandro, rosaly zao maton'ny jiolahy ary samy tifitra teo amin'ny loha avokoa no nahazo azy ireo tamin'izany. Na efa misy aza niezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanenjehanareo olon-dratsy mitazona basy tsy ara-dalàna, azo lazaina fa mbola sarotra ny adidy miandry azy ireo. Profo tsy azo laviny ireto trangaroa ireto fa tsy mbola voafeny basy miparitaka. Tsy hita ny akamaroan'izy ireny hoe aiza. Vao tamin'ny zoma teo, vadina kolonely iray zandary misotro ronono indray nitratra amin'ny pôlisy fa isan'ny varotra basy no nomeny ny fitsarana fahafahana vonjomaika. Makasika ny vaovao-ny fitaterana kosa indray dia mijanona 400 ariary ny saran-dalana tapa-dalana ho an'ny zotra sasany, 300 ariary kosa ho an'ny hafa. Anaty manao fanambarana aza ny fivondronan'ny mpitatitra renivohitra omaly milaza ny mpamily sy ny mpanampy azy fa sarotra ho azy ireo ny taky 700 ariary ho an'ny mpandeha ho an'ny elanelana azy mifanakaiky. Mila manampitambo ny mpandeha raha teo izy ireo. Ireto farany moa izay mitaky ny fanatsarana ny tolotra omen'ny mpitatitra fanadadiany Ilda Sinjo. Amin'ny iray ora tolakandro, ora tsy mahabetsaka ny mpandeha taksi be. Tsy feno avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka rehetra mandalo eto Anosy. Amin'ny ora toy izao, midina 400 ariary ny sarandalana, miainga eto amin'ny voninkazo ka hatreny Anosy be sy Anosy zato. Tsy afa-manoatra ireo mpitatitra. Ny vahoaka tsy folaka an'ilay hoe efa-jato daholo izany fa tsy maintsy misy tapatapahany kely any. Dia 200 izany ilay avy eto mpatonga any Anosy zato. Rehefa refiry? Rehefa isaka ny ary anankiroa. Raha n'ilay efa-jato ny tena mpiarina fa ilay izany mahatonga an'izy manjary famalian'ilay olona raha hoana 200 foana ny fandehanana io dia tsy maintsy misadapta foana zay fa ilay mifamaly aman'olona tsy dia tsara. Izay aloha raha aminay aloha izao androany dia mbola tsy nafantatra mihitsy hoe ary iray dia efa 100 fa mbola 300 aloha ny anay ny ary iray. Omaly ny laza ny filohan'ny UCTU fa raha mila fitateram-bahoaka ny mpandeha dia mandoa 700 ariary na dia fiantsonana iray aza no manelanelana amin'ny aingana. Tsy hisy intsony ny tapa-dalana. Ny sarandalana zany dia tokony miala amin'ny 700 dia miala amin'ny are anankiray makeo amin'ny are iray. Na are iray fotsiny ary no andehananao. Ilainao ilay fitaterana dia izay no andavanao vidina tapakila iray. Fa raha ohatra tsy ilainao aloha dia na ianao mandeha tongotra na ianao mampiasa fitaovana hafa, fitaobilinao na bisikileta na moto no ampiasainao amin'ilay izy. Androany kosa, tsy miombon-kevitra amin'izany ireo mpitatitra. Tsy afaka ny anilika amin'ny mpandeha izy ireo. Tsy ho takatry ny mpanjifa izany. Tsy maintsy ampiarina ny sarandalana tapa-dalana 200 ariary na 300 ariary. Ny versement raha teo tsy maintsy enjehina. Ananay ilay olona midresy tsy mety andeha izy raha vao anina dia ianao nefa tsy maintsy vola amin'ny patron tsy maintsy vola dia tsy maintsy lasa tsy maintsy hoentina izy. Etsakilan'ireo mpandeha milaza fa ny rariny tokony tsy hisy ny sarandalana tapa-dalana. Tsy araka ny fahefa-mividin'ny mponina nefa izany. Ambonin'izany, mbola lavitry ny afo ny kitay amin'ny fanatsarana ny tolotra omen'ny mpitatitra. Ny eto andrenivohitra nefa tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny fandehanana taksi be. Ilaina ny fametrahana rafitra matotra mifeny fifamoivoizana. Tsisy fanatsarana fa ny eo ihany eo fa ny sarandalana fotsiny miakatra. Zay io. Inona nefa mba andrasanareo mpandeha? Raha ohatra hoe tsisy tsony sy trapontin dia mipetraka 700 ariary tsy manino. Zany tokony hoe rehefa eo amin'ny 700 dia 700 ihany fa tsy ampidinina hoe tsy ampakarina tsony fa rehefa eo tonga dia eo amin'ny 700 normal. Na ny receveur na ny olona tokony mba mifanajy. Zay fotsiny ihany télécarte de service anasana amin'izy dia mba tsara ilay tomobile fa tsy efa kadroka be mbola miasa ihany.
nampitebitebiny maro ny ahita fisondrotan'ny sarandalana indray taorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny atra andro vitsivitsy lasa izay nanampitrotraka izany ny filazana nataon'ny fivondronan'ny mpitatitra afaka mandamintsaina araka izany hatreto ireo mpandeha. Mahakasika kosa ny vaovao fihinanana fanoana ny tortue de mer tatsy Antsiranana faharoa dia vehivavy roa sy zaza roa amin'izao fotoana izao no maty vokatra ilay fihinanana fanoana ny tortue de mer tany Antsiranana atao Andranoboky Antsiranana faharoa izany ny talata ny talata lasa teo 4 amin'izao fotoana izao no voatana eny amin'ny hopitaly ary mbola tena atahorana mafy ihany koa ny ainy. Etsakelan'izay dia nandefa tompona andraikitra ny antoerana ny teo anivony ministeran'ny Jono hijery akaiky ity tranga ity ao amin'ny Antsoatarbe moa ny tompona andraikitra ny Gendarmerie Pirenena izay isaorana etona mampita tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetra raha ny antoerana amin'izao fotoana izao. Afaka miditra avy hatrany ianao tompoko. Tafakatra 4 zany zao ny maty ny ampy anankiray misy zaza 7 mois anankiray maty dia avy eo roa zany sisa tavelany amin'ny hopitaly tamin'ilay tany amin'ilay Andofo Konko iny dia mbola nisy roa hafa zany mividy tortue de mer tao amin'ny tsenan'ny Digo zany roa hafa zany vao niditra zay zany zao nitranga vaovao hoe nividy tao amin'ny tsenan'ny Digo roa hafa miditra amin'ny hopitaly 4 zany zao zareo amin'ny hopitaly. Pétation région zany eny ny fandrarana aloha zany voalohany indrindra ny fandrarana le tortue de mer au bazary ny famonoana azy pia io moa zany efa hoe zavatra tsy azo vonoina efa défendu moa izy io zavatra io fa mbola mandeha zany sensibilisation hoe tsy azo vonoina biby ray o ray zay dia ny fandrarana ny fivarotana azy koa zany zany zao no fepetra efa mandeha zao tsisy atahorana araka ny filazany any amin'ny hopitaly zany efa tsisy atahorana. Raha ny vaovao farany voaray amin'izao fotoana izao ihany koa dia olona 12 no fantatra fa namono eny vokatry ny fihinanana henana tsantsa tany Fenoarivo Antsinanana. Efatra amin'ireo marary moa no voaterina rehefa notsaboana eny amin'ny hopitaly ny Tomasina. Fanafody antsoina hoe Solumedatrol no tena manasarotra ny fitadiavana azy amin'izao fotoana izao any antoerana ka mampanahirana ny fitsaboana. Eo amin'ny lafiny ara-ekonomika kosa indray dia tsy nisy ny mpitondram-panjakana nahavita nanindraindra sy nanomevana ny indostria malagasy ny fandimy teo hoy ny eo anivony ny savonnerie tropicale androany nisatrany moa ny kopaka isasana veriasin'ny indostria malagasy manoloana izany ny lohabolana ity orinasa malagasy isan'ny tranainy ity fa sisa mijoro amin'izy ireo amin'izao fotoana izao raha sy ny fifanjifana ny indostria no lazaina tsy misy ny ity tanindrazana ireo mpitondra ny fandimy teto Madagasikara fanampanazavana fanadidiny ny ando Randrenarso. Eo amin'ny sehatry ny indostria maro ireo mampiditra vokatra avy any ivelany malalaka tsara raha mandoaba ka mamono ny zava-bita ny indostria malagasy zato isan-jato. Mipotra teto fa tsy aradrara ny faninanana no ireo mpanefoefo vahiny mangorokarena eto Madagasikara omen'ny mpitondra hatr'izay vahana. Farany teo izay mbola iadiny ny indostria malagasy sangany iray hatramin'izao ny fanovana lalàna tamin'ny taona 2014 nampienana hatramin'ny 500 isan-jato ny aba tokony alohan'ireo ambaran'izy ireo fa mpanao savony sandoka amin'ny riarisy manjakazaka eto amintsika. Ka tokony lara-pamena aloha ny investisseur eto toerana indrindra raha malagasy no tokony tsonjovina voalohany satria manko raha voatsonjo tsara izy ireo dia tsotra fotsiny ho avy ny malagasy hiditra amin'ny sehatra io izy fa ny zavatra tsy ampy arita dia ity tsy misy banky malagasy tsony eto amin'ny firenena zay ahafahan'ny zay hanao industrie amin'ny avy angataka vola anaovana ny industrie ananganana industrie. Mitetina 10 miliara ariary ny savony sy vovon-tsavony mitobaka avy any ivelany ny vokatra eto an-toerana nefa tsy lany. Saingy noho ireo entana miditra mora sy azo amidy mora eto amintsika voatery mampihenana tsikelikely ny famokarana ny indostria toy ny savonnerie tropicale. Tsy ny indostria malagasy izay mitondra hatramin'ny 520 isan-jato ny hetra miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana izany hoe hatrany amin'ny 770 sy 100 tapitrisa ariary isan-taona ihany no voahitsakitsaka. Misy nga amin'ireo mpanomokatra savony sandoka ireo tsy activité principale ny akory le manaparitaka savony io fa activité secondaire any zay tena mpamokatra zay tokony mba amena
amenabahana fa tsy reny namena compétitivité satria zay mampiasa vola eto toerana, mamiasa be dia be ho amin'ny mpiray-tranondrazana, manome vokatra mendrika satria manaja ny fenitra amin'ny kalitaony. Fa raha ny vita avy any ivelany nomena bahana dia tsy maintsy mikatso indray ny vokatra eto toerana ka zay ve ny tediavintsika ataoko fa misy fanantenana be dia be amin'ny zao ivadintsika amin'ny repoblika faha-efatra zao. Manodidina ny 320 lavitrisa ariary ny GAP na ny elanelana misy eo amin'ny vola am-pelantanana sy ny vola no heverina fa tokony hiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha ny salanisa farany voaray vokatry ny aba tokony aloha nefa tsy alohan'ireo orinasy toy ireo mpanafatra savony sasany. Miandry ny teti-bolam-panjakana sy Pantsina ny savonnerie tropicale mba hiovana io toe-javatra io ary sy ny fifandanjana mba ahafahana mametraka fananana marina sy ahafahan'ny orinasa malagasy mandroso. Fa marary kosa ny tozava-maventy eto Madagasikara, manamafy izany moa ny fidiran'ny entana farany avy any ivelany izay maro mamotika ity sehatra ity. Ovalin'ny fitarainan'ny orinasa mpanao savony eto amintsika milaza ny tompon'andraikitra fa efa misy ny fandraisana andraikitra amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Marina tokoa ny teninao fa feno savony miditra eto Madagasikara. Reny savony miditra reny dia afaka miteny tahaka ny savony tropicale hoe misy amin'izy reny tsy manaraka norme. Tena tsy manaraka norme mihitsy fa tafiditra eto amin'ny toerana ihany dia amin'izao fotoan'izao zany efa misy fanarahana, efa misy lalàna moa zany mifehy hoe ny savony dia tsy maintsy manaraka an'ireto norme reto ka ny fanamafisana an'izay autorité de l'État angamba ny lazaiko azy fanamafisana an'izay autorité de l'État zany tsy maintsy atao mba hanafoanana an'ireny gaboraraka miditra eto ireny ary manamamafy aho fa misy any gaboraraka zany. Ny chiffre ny tiako lazaina fotsiny angamba ilay manavy dia eo anelanelan'ny 500 ny capacité de production industrielle amin'izao fotoan'izao no mihodina. Zany hoe raha tokony hihodina 100 isan-jato izy any amin'ny 50% de capacité ihany. Ny antony dia ilay voalazantsika teo hoe ny tsena feno entana avy any ivelany ny fahefa-mividintsika malagasy keo miamidina. Nankalaza androany ny andro afrikanina ho an'ny tozava-maventy tetsy amin'ny plan anosy no nanaovana ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny androan'ity ihany koa moa no nampirantiana ireo vokatry ny asa fikarohana nataon'ireo tanora ray anjara tamin'ny fifaninanana no karakarainy ny ariasy fifaninanana nanentanana ireo tanora ho amin'ny fandrararana izany ny famoronana asa sy ny fampivoarana sy fandarana tosika ampiroboroboana ny asa vaventy eto Afrika izay no roa hevitry ny fankalazana tamin'ity androany ity fa makasika ny lafiny ara-politika ihany koa dia mivory miaraka amin'ireo mpandraraha sy mpiara-miombonantoka ireo masovo monina sy mipetraka eto Antananarivo ny senita tamin'ity ariva ity alefa rampitsy moa ny fitaovana rehetra anampinan'ireo distrika amin'izao fotoana izao dia efa vory lanina etsy amin'ny senita ihany koa ireo fitaovana ireo miaraka amin'ny mpitandrony filaminana manaraka izany entana izany raha ny fantatra dia amin'ny herinandro moa no tonga ny ampahany voalohany amin'ny bulletin tokana ezaka narina ny lesoka rehetra ny senita alohany amin'izao fotoana izao araka ny toromarika ihany koa izay efa nomena ho an'ireo ratsamangaika ny senita izay efa nanomboka tamin'ny fivoriana ny arahana tamin'io tompon'andraikitra isaky ny distrika eo anivony izany avomera malio tena misahana ny fifidianana izany. Fa misy ny fanadihadiana manokana izay ampanaovany masovo amerikana andreo tanora malagasy manodidina ny 200 fakana ny hevitra politika sosialy ary toe-karena izy ity fanadihadiana mahakasika izay. Mahatsiaro tena ho manana andraikitra amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ny 570 ny tanora eto Madagasikara. Mahatsapa izy ireo fa tsy misy miainy ny etaentana indrindra fa ny hevitra hoentiny ho fanatsarana ny zava-misy eo amin'ny sehatra politika eto amin'ny firenena. Tsy misy anefa ny sehatra ahafahan'izy ireo maneho ny heviny, izy ireo izay vonona hitondra ny anjara birikiny eo amin'ny sehatra rehetra. Moa zany ny tanora na dia hoe mahaka tsara amin'ny resaka politika tsy dia tena intéressé amin'ilay izy zany zareo fa nefa raha amin'ny resaka fifidianana zany dia laza daholo zareo na tamin'ilay resaka sondage dia hoe liana te hivily daholo zany zareo. Eo koa raha mikasika ny hoe manahoana fahitana tanora ny fanampiana avy any ivelany ny firenena samihafa dia somary tsy dia tena hitan'ny zareo ny efficacité ny tena hoe mahomby tsara amin'ilay fanampiana eto Madagasikara mbola mitaky zavatra bebe kokoa zany ny tanora resaka ankapobeny.
Fahatsapana fa ilaina ny manome sehatra ho an'ny tanora no nahatonga ny fikambanana tanora maromaro sy ny masoivo amerikanina antanteraka ny tetikasa SMS voatinina izay mbola ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook amin'izao fotoana izao fa atao amin'ny alalan'ny soratra maro sosona kosa manomboka amin'ny alatsinaino avy izao. Azon'ireo tanora resahana avokoa na ny mahakasika amin'ny politika na ny toe-karena na ny sosialy. 60% enimpolo isanjato ny mponina eto Madagasikara dia latsaka ny 5 ambin'ny 7 taona. Dikan'izany zany ireo tanora ireo entina aneho hevitra tsy hoe ny an-dalambe foana akorany fa koa via donc SMS voatinina ahafahana manome an'ireo mpitondra antsika zany ny andraikitrany satria matetika zany indrindra moa amin'izao famelabelan-kevitra amin'ny fifidianana izao dia ao ny toky maro samihafa izay tsisy mitazona rehefa tena tonga amin'ny toerana mahafilo azy tokoa ilay candidat ka amin'izao zany ny tanora dia tia andray andraikitra hoe izay toko menareo anay androany dia hotakinay aminareo rapitra hoe aiza marina rahalena. Mbola kely ny tahan'ny tanora mandray anjara eo amin'ny sehatra politika raha ny eto afovoantany no resahana. Ny roapatelon'ireo nanaovana fanadihadiana no nanambara fa liana amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny zava-misy ara-politika eto amin'ny firenena. Tsy mbola ao anatin'ny lohahevitra manandanja ho azy ireo kosa nefa ny resaka politika amin'ny andavanandrony. Afany tombo telo isanjato kosa ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny volana oktobra lasa teo. Niakatra eo amin'ny 20 ariary eo ny kilao ho an'ny karazam-bary rehetra ny vary gasy ny makolika hatramin'ny vary izay afarana. Efa manomboka hita ao anatin'ny arona ihany koa ny fiakarany izany vidim-bary izany. Miatraka miafy moa amin'ny fiaran'ny saram-bahoaka ny fiakaran'ny vidiny ity foto-tsakafo ity fanadihadiany Nandriana Nara Johnson. Ity rangaty izao ohatra 3 mianaka izy ireo no ao an-trano. Ny ena ny vary arotsany isan'andro ary tonga hatramin'ny fampandeferana ny laoka ny fiakaran'ny vidim-bary ho azy. Ankoatra ny fahasahiranany amin'ny andavanandro, mampikirosofahana ny fiainan'ity tokantrano ity ny fiakaran'ny vidim-bary amin'izao. Firy kapoaka isan'andro ny andrahoanareo amin'ny vary? 3 kapoaka isan'andro. Dia ohatrohatrany ahoana fandaminanareo an'izay isan'andro? Ray maraina? Ray kapoaka sy tapany amin'ny atoandro dia ray kapoaka sy tapany amin'ny hariva. Maraina zany tsy mihinam-bary? Tsy misakafo. Vary ny tena tsy ampy aminay tamin'ity volana novambra teo satria niakatra ny vidim-bary. Ny laoka nampandeferina. Mitaraina amin'ny fiakaran'ny vidim-bary noho izany ny mponina Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Nahitana fiakarana teo amin'ny 3 isanjato teo ny vidim-bary tamin'ity volana novambra ity raha oharina tamin'ny volana oktobra lasa teo. Antony fiakarana io ny tsy fahampian'ny rotsakorana tany amin'ny faritra Andapa sy Marovoay izay tena mpamatsy ny vary eto Antananarivo. Ny hena araka izany fa efa mividin'ny mpanjifa. Le vary zao sarina niakatra kely, ny makoliko zao tena niakatra. Taloha zao namidy 23 teo zao lafa lasa 27 kapoaka. Vary gasy? Vary gasy zao fa mananika ny 3,700. Sauf zao amidy 27 dia 27,000. Amin'izao fotoana izao aloha dia tena midina mihitsy le fa efa mividin'ny olona. Ny akamaroan'ny olona mividy vary amin'izao misy ara mividy tapa-kapoaka, 2 kapoaka, 5 kilao farany be indrindra. Dia matoy izay misy mividy amin'ny kitapo hitanareo le fotoana le fandraisan'ny olona voly reny. Anisan'ny voamafy amin'ity fiakaran'ny vidim-bary ity ny mpivarotra hani-masaka toy ny eto amin'ny tsenan'ny Mahamasina. Misy fiatraikany le satria le vidim-bary miakatra nefa ohatrany anay zao 5 000 ihany ny lany vary izay tsy mba afaka manombotra. Iny zany somary nahena kely ny vary andrahoana. Izao koa zao tsy dia misy tsena mihitsy dia na ny vary ara nahena mihitsy ny vary hoe arotsaka. Sarotra noho izany ny anaovana tahiry ho amin'ny période de soudure amin'ny volana ny desambra sy janoary. Raha ny taremarika azo avy amin'ny observatoire du riz 7,7 ariary ny kilao ny vary gasy tamin'ny volana oktobra, 4,7 ariary izany nanomboka ny volana novambra. Raha 3,7 ariary ny makoliko, 2,7 ariary izy amin'izao. Raha 7,7 ariary ny kilao ny tsipala tamin'ny volana oktobra, efa tafakatra ho 7,7 ariary amin'izao. Pinavinaina mbola hiakatra any amin'ny 100 any ny vidim-bary amin'ny volana desambra ho avy io.
Araky nefa nambara tany ampiandohan'ny fampahalalam-baovao dia manambahiny sika amin'izao fotoana izao tsy izy zany fa ny dokotera Rahadora Zavindratsimba izay filohan'ny zanak'ampelezana ao amin'ny FJKM isotry fitiavana amin'ny 2020 ny volana novambra izao moa dia isy ny hetsika lehibe izay natokana ho an'ny zanak'ampelezana ao an-toerana. Ono dokotera, inona marina zany no tena hitranga ao anatin'ity hetsika amin'ny alahady ity dia firy taona ny zanak'ampelezana amin'izao fotoana izao? Faly miarabanao aloha ary miaraba koa andro reo izay mpijery izao fahita lavitra izao. Alahady atokany fitanemana FJKM isotry fitiavana tokoa amin'ny alahady 2020 ny volana novambra izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ny alahady natokana ho an'ny zanak'ampelezana manerana ny nosy raha zay ny filaza azy raha eto Madagasikara zany fa manerana ny vazatany rehetra koa satria dia maro tokoa raha zanak'ampelezana mivoaka avao amin'izany fiangonana isotry fitiavana izany. Ary manaraka izany raha ny azo lazaina hoe 4 taona ny zanak'ampelezana zany efa nisy foana fa ny nitsangana ny birao ny tantana izany fikambanan'ny zanak'ampelezana zany dia vao 2 taona izao. Amin'ity hetsika ity mitambatra ihany koa moa amin'ny 20 taona ny mpitandrina ao an-toerana ny hetsika izay tanteranareo amin'ny alahady ity mety anahoana ny fifandraisan'izay? Zavaiko tsara aloha fa izay zanak'ampelezana zany aloha hatreto dia eo ampanangonana ny adresy sy ny misy an'ireo zanak'ampelezana tsirairay avy ka ny tananay ireo zanak'ampelezana zay mahita zao fahita lavitra zao mba ifampilaza ho tonga maro aloha amin'ny alahady io. Ninina mihitsy tsy nasiana hetsika hoe fiarahana orina fitaom-pivavahana fa kosa le fampivavahana zava-dehibe dia ny fampitrotroram-bavaka sy ny fankahalalana dia famezana ny adresy mba ahafahana mifampiantso ka iarahantsika mahafantatra fa amin'ny taona ho avy io dia isy zany ny fankalazana na ny fiaraha-miasa mitandrina ho toerana amin'izao taona izao sy na 20 taona na mpitandrina za mpitandrina zany fotoana dehibe manana maha-izy azy tokoa io taona ho avy io ka dia aneo izany firatsikiana amin'ny io fiangonana izay nahitantsika soa io tsika zanak'ampelezana ka any tanana tsika tsirairay avy mba samy iombana amin'izany zavatra zany satria amin'ny herintaona zany dia isy hetsika lehibe raha tsy laza hoe hitady hevitra tsika zany mba anana tsangamato tsika zanak'ampelezana mba ahafahana maneho ny voninahitran'Andriamanitra amin'izany fiaraha-miasa tamin'ny mpitandrina izany. Firy eo zay ny mpikambana dokotera? Raha ny mpikambana hatreto aloha ny adresy tonga aminay zany ny adresy voarainay dia efa mahatratra eo amin'ny 200 eo kanefa izay hoe tsy ho izany rery raha ny zanak'ampelezana isotry fitiavana satria raha malala ny hoe mahatonga lasa zanak'ampelezana zany dia noho ny antony samihafa zany noho ny asa mandraraha ny falaviran'ny toerana ohatra na koa hoe sasana anaraka ny finoan'ny vadiny na koa hoe famparika any amin'ny toerakafa ankoatra ny eto Antananarivo dia tsy maharaka intsony ny mandeha vavaka ao amin'izany toerana izany ka noho izany dia zay no mahatonga hoe zanak'ampelezana ny tena any tanana zany hoe mba azadino ny fiangonana levinao. Ya ararotina ihany dokotera amin'ny fahatongavanao eto fa somary vadika kasikety kely sika dia amin'ny mabe ny tanànanao ao amin'ny toerana iadidinao moa zany mahakasika ny zava-nitranga teo talata maty tamin'ity androany ity izay namonoana aina tovolahy kely vao 12 taona mety inona marina ny fitrangany izay hoe resaka tsy fandriam-pahalemana ao talata maty zay satria raha ny fanadidinana rahantsika teo dia roa ny voatifitra roa zay ny fanefena nisy teo amin'ny toerana anisiny nitranga tamin'ity androany ity io. Tantely amam-bahona tokoa raha ny fiainana zany raha zay milaza azy satria teo tsika zao vao nilaza hoe ny fety ankalazaina ao ny fiangonana isotry fitiavana fa ny zava-nisy tao amin'ny fokontany faralaza zay ao anatin'ny commune talata maty zay andidiko amabe ny tanàna tokoa dia nisehoany zay fanafian-jolahy zay omaly alina zany azo lazaina nampalahelo tokoa ny zava-misy ary ny tsikatra zany raha nahita tsara ianareo tamin'ny fanadidina izay natao teo dia andehan'ny jolahy zay fa tsy vahiny amin'le toerana tsony izy ary vao teo amin'ny tapabolona teo zay nisy tanàna tsy lavitra ny toerana nisehon'ny alina indray nefa nitafiandrareo tao fa tamin'izay moa sotran'Andriamanitra tsy nisy any anafoy
fa tamin'teny ety dia tena nisy ny anana fodiny azoko tenenina dia zao efa manao zay tratry ny herinay tokoa izahay eo amin'ny fiadidina ny commune Talatamaty miara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana zany hoe gendarme zany zay eny misy anay eny raha sitrapon'Andriamanitra koa moa zany araky ny taratasy voarainay avy any amin'ny polisy nationale dia izy commissariat de police nationale zany ho hipetraka koa Talatamaty ka eo no anitananay amin'le toerana zay seho no von'olo io dia toerana azo lazaina somary stratégique ihany satria manamorona niny lalana lakandrano misy ny andriatany pitany andriatany io le izy ka moramora ny fitsoahandreo jiolahy reo rehefa ohatra izy ka manao zay fanafian'izay ka manentana zany mba samy mailo avokoa ny vahoaka manoloana an'izao atao hoe efa nisy fotoana tsy dia nainona zavatra fafa teny Talatamaty teny fa vao tatoatondray dia mirongatra isa zavatra zany ka andray ny andraikitra tarifa izany izahay avy amin'ny commune mino zay fa anampy anay koa reo mpitandro filaminana ty foibe sy mpitandro filaminana zay ao amin'ny misy ny commune Talatamaty. Isorana anao docteur Radora Zafindratsimba zay resaka moa makasika ny filoany zanaka ampelezana tao amin'ny FJK Maisotro Fitiavana sy ny zavantranga ihany koa tao amin'ny commune Talatamaty. Isoranao. Eny ary tompoko toizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao nanamafy ny firaisan-kina sy ny fihavanana tamin'ireo zokiolona avy amin'ny boriboritany fahatelo Andriambelo fa Fredy Rajofera zay fantatra amin'ny anarana hoe Dadou tetsy amin'ny trano malalaky ny Ekara Andravoangy. Fangatahana tsodrano sy fanomezana ihany koa voninahitra andreo iray aman-dreny ny mahazanaka ilatsaka hofidiana azy hosolo mavim-bahoaka no antony izany fihaonana izany. Ny fitandrona ny fandriampahalemana ny fanatsarana ny fiainam-pirenen'ny zokiolona no nisongadina nandritra ny fivoriana narindra Randrianomanana. Hitanao zay fisaorana ho an'ny tsaray amin'izao atao fahatongavana etzao rehefa tonga amin'ny mahasolo-bahoaka dia ho resahako daholo zay zavatra lehiako androany zay mizahako hoe satria vazaha rehetra tsy havitany izy fa tsy maintsy miaraka amina commission miaraka amin'ny député ho teneniko daholo fa voaraiko tsara daholo azataitra nareo fa rehefa tonga rehefa miteny hoe ataoko le izy dia ataoko le izy tompoko. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia fiara vitan'ny teratany Amerikanina iray no malaza ankehitriny any ivelany fa fiara kely indrindra maneran-tany ary voasoratra sahady ao anatin'ny boky mirakitra ny zava-bita miavaka indrindra maneran-tany amin'ny taona ho avy. Fanadidina makasika izay. Sary fanehoana miniatura ity tsy hoe fiara kilalao ihany koa fa tena fiara saingy tiany kely indrindra maneran-tany ankehitriny. Ara-jerena tampoka dia toy ireny fiara kilalao vao avy novidiana tany amin'ny magaza ireny. Ny mampiavaka azy amin'ireo fiara kilalao raha ny endriny jerena dia izy nahazo alalana andehana amin'ny arabe ary misy numero na laharana ara-dalàna izay hita ho lehibe loatra raha ampitahina amin'ny vatany. Mirefy 2 metatra sy 4 centimetatra ny halavan'ity fiara kely ity. 5 faingo 2 centimetatra ny sakany ary 3 centimetatra ny ahaviny. Raha ampitahina amin'ireo fiara goavam-be any États-Unis mety tsy hitan'ireo mpamily hafa ity fiara kely ity na dia samy eny amin'ny arabe azy. Tafiditra ao anatin'ny zava-misy mahavariana indrindra maneran-tany amin'ny taona 2024 ity fiara kely ity. Fiara kely izay ahitana ireo kojakoja rehetra tsy maintsy misy amin'ny fiara rehetra. Tafiditra ao anatin'ny boky ny zava-bita miavaka indrindra maneran-tany ankehitriny ny anaran'ity Amerikanina antsoina hoe Austin Coulson ity izay nanamboatra ny fiara ary mitondra sy mampiasa izany. Eto amintsika mbola ny kalesa fakana rano sy ny kilalaon'ny ankizy no mitovy be amin'ity fiara mahavariana ity hatreto. Dia iny fanadidina makasika ny fiara kely indrindra iny ihany koa no antsika maranana ny fampahalalam-baovao topoko lahy sy topoko vavy isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray.